des temps là ouais quand il a valé tiawa sau des temps là ouais quand il a valé tiawa fa eo ampelantanan'ny assemblée nationale zany mémorandum zany dia adidin'ny assemblée nationale no mijery ny tokony atao satria androm-panjakana maleo tena tanteraka ity androm-panjakana ity mikasika ny article 20 eo amin'ny cybercriminalité dia efa samy laza ny assemblée nationale na ny gouvernement fa anao amendement izay moa dia efa mitsangana ny comité technique interministériel eo amin'ny ministère serasera sy ny ministère ny fizarana andeha andinika ny fanitsina ny article 20 mikasika ny article 20 amin'ny principe de droit dia raha lany ny code de la communication dia tsy maintsy misy alignement ny lalàna makamin'ny code de la communication no zany na takino na tsy takina na avaiza ny initiative de loi tsy maintsy jerena mikasika ny article 20 fa hitrikitrihako eto fa samy hafa ny loi spéciale sur la cybercriminalité sy ny code de la communication indraindray mantsy zany dia afangaron'ny olona ary raha ny eniny radio bonglava zao tamin'ny farany herinandro iny dia code de la communication cybercriminalité mifilazany azy zay tena diso tanteraka zany samy hafa ireo lalàn'ireo ndray projet de loi ary ndray dia efa lalàna raikitra satria ny laharany io dia 2014 bara 006 zay io lalàna mikasika ny cybercriminalité io ny fomba fandinihana ny lalàna dia tsara ihany koa no afantarantsika azy fa ny erahana tamin'ny professionnel rehetra dia ny anarany atao hoe avant projet rehefa atolotra amin'ny fanjakana zay dia lasa projet ary ny projet rehetra zany fanjakana amin'ny fanjakana dia mandinika izy ny adina tao anatin'izany projet tafiditra tao anatin'ny fanjakana zany dia anitana ny esprit nananganana nandrafetana ny code de la communication ny esprit nentina tany am-piandoana zany dia tsy nisy niova ny dépénalisation tsy misy migadro zany tsony ny faharomana rakaraka an'izany dia ny code du travail an'ny mpanao gazety io ao anatin'io zany dia voasoritra ao mazava fa manomboka eto dia tsy maintsy manana fiche de paix ny mpanao gazety rehetra ity code ity no milazan'izany ao anatin'ny code io ihany koa araka ny article 60 dia misy ny fampanjakana mazava ny clause de conscience rehefa mampiasa ny clause de conscience zany ny mpanao gazety dia avy hatrany dia tsy voaroka fotsiny amin'izao fa mijoira ny préavis voalaza ary ity code ity no mamaritra an'izay lafin'izay tsy mandeha mody fotsiny amin'ny pataloha zany ny mpanao gazety amin'izay lafin'izay satria piasa voaro ny code de la communication ny farany dia ny ANRCM na ny autorité nationale de régulation de la presse de la communication médiatisée io zany no andrindry io no anao ny régulation ny asantsika iray manontolo marina fa ao anatin'io dia misy adivarotra nataon'ny asa fanaovan-gazety ny amin'ny hoe anisan'ny le article 20 anaovana fianakianana zany izy io ny article 52 zany dia ny hoe fa maninona no be loatra ny fanjakana ao anatiny no saturan'ny ANRCM zany dia tsara ny mampafantatra fa 5 solotena-panjakana 5 professionnel ny iray zany miarbitre dia ny conseil supérieur de la magistrature ary ny ao anatin'ilay 5 professionnel zany iray ihany no mpanao gazety mpanjakana zany hoe nanaovana égalité parfaite ny nametrahana azy io miaraka amin'ny arbitrage satria dia organisme rattaché amin'ny ministère ny serasera io ANRCM io na tiana na tsy tiana ary dia manaraka ny lalàna ny fitantanam-bola mazava
ny fitantanana nio ANSM io ary ekenany mety hoe satria efa maherin'ny 40% zany any amin'ny société mpanjakana mitsangana dia 31% tiers bloquant dia efa tokony ety zany fitria efa 45% mahery zany ny anjaran'ny privé ao anatin'io azo dimbarotra zany azo dikevitra zany fa saingy zao kosa sarotra ny hoe miala maka avy any amin'ny monopole d'état tsika dia andeha ho any amin'ny monopole privé satria raha ny proposition eo am-pelatanana dia tena lasa privé tanteraka zany ny ANSM ary fantatritsika fa ny monopole privé dia zava-doza noho ny monopole d'état zany dia samy meritreritsika amin'izany lafiny zany ato amin'ny assemblée nationale amin'izao tsika miteny zao zany ady varotra sy ady hevitra izany veriko samy anezaka anazava ny votoatiny ity code de la communication ity ny article 85 dia fantatritsika fa amendement Sénat io ao anatin'io article 85 io zany dia manomboka izao dia ampidirina ho tompona andraikitra mivantana amin'ilay direction de la publication ny patron de presse zany hoe raha raisiko mivantana zany dia hoe ny Sénat no mitondra n'io amendement io ary anjaran'ny assemblée koa no mijery an'izany azo atao zany ady fiady zany eo amin'ny fomba andaminana nyity raharaha ty ny article 34 mantsy dia efa milaza amin'izao tsika miteny zao fa ny patron de presse manoloana ny délit de presse mitranga dia lasa responsable solidairement et civilement amin'ny directeur de la publication amin'ny rédacteur en chef na ny auteur de l'article zafa zany ny andraikitra manomboka eto noho zany dia mbola misy ady varotra zany hoe avela fotsiny arave zany ny patron de presse manoloana ny andraikitra efa raisin'ny fanjakana manokatra ny sahanasany satria prérogative et privilège de l'état atramizay io voalazan'ny article voalazan'ny lalàna 91 031 zany voalazan'ny ordonnance 92 039 zany noho izany efa mizara zany ny fanjakana ny andraikiny amin'io zay ny antony ANSM anjaran'ny patron de presse mba mijoro manoloana ny promotion ny monde de la presse eto Madagasikara satria tompoko atramizay dia 25 000 exemplaires ny gros tirage teto Madagasikara 40 ans passé zany efapolo taona ty aoriana mbola 25 000 exemplaires ny gros tirage eto Madagasikara ary ny gros tirage eto Madagasikara dia mampalahelo fa tsy maintsy soratana amin'ny teny frantsay voalafo 25 000 exemplaires ary ny gros tirage anankiray tsy soratana amin'ny teny gasy dia fantatritsika fa tsy maintsy mampiseho sarina vehivavy miboridana ohatra voalafo dia samy mieritrerititsika mpanao gazety amin'izany hoe aiza ny toerany soratra ny asan'ny gazety ny article amin'ny asa fanaovana gazety amin'izao tsika miteny zao anjaratsika ny mamaly an'izany lafiny rehetraretra zany fa mametraka cadrage global amin'ny fanjakana ary anjaran'ny fanjakana nandinika an'izany rehetra zany tsy hoe nalefa le avant projet de loi dia ho tonga dia ho boîte aux lettres zany io fanjakana io dia tsy andray ny andraikiny mihitsy inona moa mafanjakana raha ohatra ka tsy ijery ny bon fonctionnement ny monde de la presse izy mijery zany ny fanjakana amin'izay bon fonctionnement ny monde de la presse zay meny ny andraikitry nandray ny andraikitra ny fanjakana zara ny asany izy nahazo andraikitra ny asa fanaovana gazety tsy maintsy miofany isika manomboka zao satria voalaza ao anatin'io code de la communication io hoe alohan'ny article 31 raha ohatra isika ka andeha anazava ny saim-bahoaka amin'ny alalan'ny vaovao tsy maintsy mba mianatra aloha isika ny fianarana voalohany nataontsika dia efa nisoratana ao anatin'io code io araka ny article 58 ny amin'ny hoe ny déclaration de Munich ny devoir zay obligation des journalistes dia voalaza ao anatin'ity raha ity taloha zany dia éthique et déontologie ny filazana azy fa ity zany dia nisoratana mazava ao ny recoupement ny fait tokony
atao miariary eo ny commentaire libre sy ny etsetreetseta ao anatiny ao zany nysoratana amin'ity raharaha ty zany rehetrehtra zany ary everiko fa tokony ho azo iainana ity code de la communication ity ny mikasika ny promotion ny fanentanana fampiroborobona ny teny gasy ny teny sy ny kolotsaina malagasy voasoratra mazava ao anatin'ity code ity zany tsy maintsy se référé am'izany tsika ary everiko fa adivaritra lehibe zany efa tonga ao am'izany dingan'izany zao firenena anjaratsika sisany mandray fanapakevitra raha otsipanana ary ity code de la communication ity ady hevitra sy adivaritra zany tsy misy tokony hampalakiomany zany eo amin'ny adivaritra atao eto amin'ity fiainan'ny firenena ity fa raha tsy lany ary ny code de la communication arak'izay fa mivaoboasako taminareo teo zay inona zany ny tranga miverina zany ny 81031 managadra tompoko miverina zany ny 92039 managadra zany ary ny article 20 ao amin'ny loi spéciale sur la cybercriminalité efa parole donnée zany ho an'ny fanjakana ary ny fanjakana mametraka ny atao hoe normalisation en démocratie eto Madagasikara tsy maintsy iroso am'izany zay fa mitsangana ny commission technique mandrafitra an'izany iroso am'izany ny fanjakana ny akoatran'izay dia everiko fa tena fifanantonana no zava-dehibe ary efa tafiditra ato anatin'ity lapy ity zany dinika zany amin'izao fotoana zao dia anjaratsika no mijery an'izay ny farany resahako aminareo dia tsotra ity code de la communication ity zany ny immunité ny asa fanaovan-gazety tsy azo gadaina intsony mpanao gazety manomboka izao ary raha sanatria ary ianao ka voaringoringotra amina délit de presse dia omen'ny mpitsara lalàna voasoratra ao anatin'ity code de la communication ity zany manana 10 andro ianao mpanao gazety io andeha hitondra ny proof hoe tsy nameta vety zany tsy namonopa olona zany ary ireto ny proof raisin'ny mpitsara soamantsara zany ity code ity no mamaritra an'izany lafin'izany ka ny akoatran'izay zany dia everiko fa lalana iray makany amin'izany le fahafahany fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety ity ny akoatran'izay dia filambotsy azy ary zavatra hafa ny akoatran'izay tsy zatsony ny tokony iresaka azy raha ohatra zavatra hafa no iresahany eo fa techniquement zany zay io asa fanaovan-gazety io ary voarafitra ao anatin'ny code io zany rehetrehtra zany ny ady mafy nandritry ny herintaona sy tapany na ho projet de loi anty code de la communication ity ary matoa zany herintaona sy tapany nandiniana azy tao anaty gouvernement tsy mipetrapetraka fotsiny zany renjato mpanao gazety fa tena niady aloha zany dia hotsorika aminareo eto ary eto dia milaza aminareo fa tsy naheno feo ianareo satria fa projet de loi io nivoaka taty amin'ny tontolo ny ainao manjery sy ny tontolo ny fanaovan-gazety iray manontolo nandritry ny herintaona sy tapany satria efa mba miezaka ny anana sens de l'état ny mpanao gazety tafiditra ny anatin'ny androm-panjakana tahaka ny gouvernement ary ny andraikisany raisiko tao dia nitana ny esprit zay nitansaiko taminareo teo namola volana n'ity code ity zay ny esprit voariko hatramin'ny farany izy dia asakasakitsika satria isika ihany no isika no anapaka ny zavatra rehetra tokony atao amin'izay lafin'izay koa ambava omana pomieritra sotra tompoko voalazana Andriamatompo minisitra teo moa hoe ino ny lalàna volavolam-pezan-dalàna tokony holanina ino izy niaro izany izy ary ino tokony holanina eny amin'ny antenimieram-pirenena ataoko hoe milaza ihany koa izy teo hoe filambotsiary ny akoatran'izay ady fiady ihany angamban'izay soavandriamarotafika hoe ady fiady ihany koa zay voalazana Andriamatompo minisitra zay hoe tsy voatery ny volavola ny kevitra zany tolo-kevitra vaty amin'ny mpanao gazety no arotsaka fotsiny boîte aux lettres makany amin'ny antenimieram-pirenena olanina marina tokoa zany ary tsy azo lavina ihany koa fa ny gouvernement dia manana andraikitra amin'izay fitantanana ny firenena zay ny fitantanana ny firenena manana andraikitra ihany koa nefa ny olom-pirenena na ny mpanao gazety ary ny tsika eto Soavandriamarotafika dia atao hoe sady mpanao gazety no olom-pirenena ihany koa ary misitona lakolosy an-trano hoe misy tsy mety io volavolam-pezan-dalàna io raha io no ampiarina eto amin'ny firenena raha ohatra ka raha sanatria io no lany
tsy boato lettre marina ny fitondram-panjakana ny gouvernemanta fa nefa tsy hoadinany koa fa ny olo-pirenena ihany koa dia atao hoe afaka misintona zay lakolosy zay a hoe fitantanana ny firenena any amin'ny toerana tsiraray misy azy. Voalaza matetetika moa tatoato Soavandriamartafika hoe io no tolo-kevitra avy any amin'ny mpanao gazety a ny 50 na ny 5 isan-jato ny hevitra ao anatin'io dia avy amin'ny mpanao gazety a amin'ny lafiny ray a mety ho marina zay fa ny atao hoe tsara tsindrina ihany koa nefa le 10 isan-jato a ny tena foto-kevin-dehibe atao hoe mibaiko mihitsy a ny le volavolam-pezan-dalàna zany hoe ny esprit le volavolam-pezan-dalàna mihitsy a no ny aingom-batiny le volavolam-pezan-dalàna mihitsy zany a no voarakitra zay 10 na 10 isan-jato zay a zay le hoe misy kilalao teny ihany koa lalovina ao anatin'le ady-hevitra Soavandriamartafika satria raha nisy olo tena tompony andraikitra ambony eo amin'ny firenena mikambana dia izay nanampy tamin'ny famolavolana iny tolo-kevitra iny dia niteny mihitsy hoe avy amin'ny ny foto-kevin-dehibe tao anatin'le volavola ny pezan-dalàna zany avy amin'ny fahalalana esprit de liberté dia tonga tany amin'ny esprit répressif zany hoe fanakejana zany a ny izay fahalalana amin'ny teny sy maka vaovao zay a no nivoaka tao amin'ny gouvernemanta ary atolotra eny amin'ny anteny mera-pirenena ary zay no mahatonga ny mpanao gazety misintona lakolosy a hoe misy toe-javatra manahirana raha ohatra ka io no lany raha sanatria io no lany satria horanondraraka indray mandeha indray dia anahirana indray ohatra ny 120 amin'ny lalàna mikasika ny cybercriminalité mbola hifanjinja indray zany ahoana ny antsinany izay tsy fitezany zay. Ny fanamarena manaraka atao hoe zay foto-kevin-dehibe zay Soava dia atao hoe fanamariana ihany angambany raha miverina itsika inona moa no tena anisan'ny antony mahatonga le fanamariana sy ady zany a hoe misy tsy mety ny foto-kevin-dehibe atao hoe vakiky ngamba mamelanao Soavandriamartafika atao hoe miaingy avy amin'inona moa ity fisintomana lakolosy ataontsika ity a dia ao anatin'ny lalam-panorenana misy ihany koa dia misy an'izay voalaza moa ny adiditra andraikitra ny lalam-panorenana vakiko amin'ny teny frantsay ngambany tout individu a droit à l'information. Ça y est, une faute qui FDP Yangiana. L'information sur toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable, sauf celle portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. La liberté d'information, quel qu'en soit le support, est un droit. L'exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et est soumis à certaines formalités, conditions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. Toute forme de censure est interdite. Toute forme de censure est interdite. Tout individu a droit à l'information. Atao ireo foto-kevin-dehibe ireo zany a zay ao anatin'ny lalam-panorenana no anisan'ny mahatonga hoe misy zavatra kianina ihany a tsy mety ao anatin'ny volavolam-pezan-dalàna ka mahatonga amin'ny mpanao gazety loha eto fa tsy mpanao gazety irery ihany fa hoe ny olo-pirenena ihany koa misintona lakolosy hoe ndrao lahy ho tonga amina toe-javatra manahirana indray aoriana rehefa lany ny lalàna ho ranoraraka indray izy tia ka anahirana indray no anitsy zany a eo amin'ny fiainam-pirenena sao tsy mety amin'ny amin'izay le lafin'ny demokrasia sy fahafahana amin'ny teny sy fahalalahana miresaka izay. Ny fiainan'olona tsy vita mora sulla fa che